Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Fahasoavana lehibe ry havana ny fahafahantsika miaraka midinidinika toy izao, tsy mifankahita, tsy mifankalala, mifanalavitra amin'ny toerana izay petrahantsika kanefa lasa piraitam-po ao amin'ny tompo isika. Dia misaotra betsaka anao ny safidiny iaraka hidinidinika ho fampandrosoana amin'ny fanarana ny tompo mba ho fiainantsika isan'andro Kristy. Hoy ny teny ao amin'ny Isaia 1:17 tapany voalohany hoe: ny lehibenao de mpiodina sady namany mpangalatra, samy tia kolikoly sy fatrapitady tambitamby avokoa izy rehetra. Aza miray petsapetsa amin'izay andevoziny fitiavam-bola. Aza miray petsapetsa amin'izay andevoziny fitiavam-bola. Ny lehibe tamin'ny andro naminan'iny Isaia zany, ny mpitondra fanjakana tamin'ny andro naminan'iny Isaia de naman'ny mpangalatra, tia kolikoly, fatrapitady tambitamby. De lasa tsy marina tsony lay asa, tsy mahatoky amin'ilay asa saropady izay nametran'Andriamanitra azy ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. De zao no fialatsin'ny olona mandrakariva hoe tsy te mena ambany mene, zany hoe tsy mahazo manotra mibaiko ny lehibe hony, ka rehefa asain'ny lehibe manao kolikoly, asain'ny lehibe manao osoka, asain'ny lehibe manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra de tsy maintsy manatanteraka fa tsy hoe tsy maintsy manatanteraka fotsiny fa avy eo anie mizara zay azo mizara zay babo. De zao ihany tsy maintsy fandehany, ny lehibe de mahazo mibetsabetsaka kokoa fa ny kely de mahazo ny kelikely kokoa. De zany avokoa zany ny toe-javatra misy amin'ny sampandraram-panjakana maro samihafa io. Fa maninona no manao kolikoly ianareo de olay olona hoe kely fotsiny ihany ny anjarako amin'ity anie, fa ifampizaranay rehetra ny vola. De ampilaharin'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra lay teny hoe mena ambanin'ny mena, fa de tsy maintsy manao ny sitrapon'ny lehibe ianao. Kanefa ianao ny teny tany am-piangonana hoe za de manaiky an' Jesosy ho tompo, mpandray fanasan'ny tompo zany ianao, diakona, mpiandry, barao-piangonana, sampana sy ny sisa. Fa iza no tena lehibenao fa ny tompo no lehibenao. Zany dikany hoe za de manaiky an' Jesosy ho tompo ka arovo ny tenanao manoloana ny olona manodidina anao. Ka raha vao olona tia vola no manodidina anao de lasa ifindran'izany aretin'ny fitiavam-bola izany ianao. Ka de aoka ho matoky amin'ny ase. Zany no maha-kristianina antsika. De antsika iombona amin'izao vavaka izao. Jesosy meo fahasahiana hijoro amin'ny fahamarinana mandrakariva izay manaiky anao ho tompo. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com.